Ho an'izay malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alahady faha 20 volana febroary taona 2020 sy 2020. Alahady faha 7 manaraka ny epifania. Alahady ihany koa natokany fiangonana FJKM ho alahady ny archive sy ny tranombakoka. Anio ihany koa no anetanterahany hafa ny vokatr'izy ireo ary koa mbola hipanzinantsika ny lohahevitra hoe mitana ny tenin'ny tompo. Ny mpitendry zava-maneno dia Andriamatoa Ravelson, ny mitondra ny hafatrana sy ny tenin'Andriamanitra dia ny iray aman-dreny mpitandrina Randrianarsoa Alain, ny diakona tompon'anjara dia ny Sokajimino. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, andeha isika hiaritsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanakinan'ny salamo. Salamo miara-mitsangana isika tompoko. Salamo fa 570 ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Mivakitoa izao amin'ny anaran'ny tompo. Anatranao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony moderana indrindra, ary tsy takatry ny fahalebiazana. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy ny asanao mahagaga no saintsaina. Ny herin'ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Hanona fahatsiarovana sy famarananao. Amen. Canela
Vavaksika midera sy mankalaza ary misaotra ny anaranao zahay tompo no mifamindramponao ka mbola velonay izahay ary koa mbola nitaminao ka afaka manantona anao an-tranoanao indray. Ankehitriny raha mivoly sy miambina eto ny vahoakanao dia manetrefy fiainanay ianao ilay efa niteny hoe raha misy roa na telo mivoly amin'ny anaranao dia eo ampovoany ianao. Maro mihoatra noho izany izahay no eto ary tena mino fa manatrika anay ianao. Aoka ny fanahinao masina ampifantoka tanteraka anay aminao rainay sy Jesosy Kristy zanakao ary ny fanahinao ane hiasa amin'izay rehetra manatrika eto ka samy atsapa izahay fa te hanova ny fiainanay hatrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Mipetraka ianareo. Havana malala eny ho ampanajana sady eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Raisoa fianarana fiaretana fahoriana sy faharimpo teo amin'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo. Indro ambaratsika ho sambatra izay efa niaritra. Efa renareo ny fiaretan'ny Joba ary hitanareo nanjara nomeny tompo azy tamin'ny farany. Fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrampo. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka lalany Jehovah. Sambatra izay mitana ny teny vavolombelona ka mitady azy ny fony rehetra. Amen. Natateraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika koa ka andeha hanantona ny tompo hiaiky ny fahotantsika ka anaraka izao tombavaka izao. Iranay izay any an-danitra miendrika tanatrianao izahay, voavina renididinao masina izahay ka sady matahotra sy malahelo ankehitriny. Mifony izahay fa tsy natateraka ny sitraponao sy nahay niaritra toy ny mpaminany izay efa nampiteneninao tamin'ny anaranao izahay. Menoanay tompo dia mamindrafo aminay, mamelana elokay fa Andriamanitra mpamela eloka ianao, Andriamanitra fitiavana ianao dia misaotra anao izahay noho izany fitiavanao sy famelan-kelokao izany. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riavana ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpamela heloka, koa reso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ary ny famelan-keloka omeny tombo antsika. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana mba ny fifonana sy ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra.
Ambarary fa voavelany elokareo no nanara-masina. Alleloia, midera ny tompontsika. Sambatra ny olona izay voavelany ny elony sy voasarina amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy ary tsy misy fitaka ny fanahiana. Amen. Vela elika dia samy manambara ny finoanam-pahibe maso ko andeha ho redontsika ny fanekempinoantsika izay iraisana ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao dia ny fanekempinoana laharana fahatelo. Minan'Andriamanitra ratsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra no mampisitompona antsika, fa fonimbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Minao Jesosy zanak'Andriamanitra isika, fa na iray ihany nanaovana disantsika rehetra ho tena iray. Ny fandraisany izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo mampitombo ny finoanay. Amen.
fotoana rarahampegona antsika izao koa mangataka ny tompony anjara miteraka izany. Zao tsika liavana dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaha ny fiangonantsika. Izany dia tonga ka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray am-pelantanana. Isy ny fandraisana fitenenana avy amin'ny solotena synodam-paritany tatitra, avy amin'ny solotena sampana fifoazana hanao fanentanana. Isy ny fanentanana ara-pahasalamana ary ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana ny raharaha ny fiangonantsika androany. Ampatsivintsika lolona sy dekona solotena sampana fa isy ny fivoian'ny mpihevitra ra aorianan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ampatsivina koa tsika komity ny fahadimy amby roapolo taona ny tandremany ray aman-dreny mpitandrina sy ny komity ny akany mba hijanona aorianan'ny fivorian'ny mpihevitra ra fa isy ny fandaminana mikasika ireo asamiandratsika ireo. Afatra avy amin'ny FUIPR FJKM ho ampitandrina sy ny fiangonana. Ho aminareo hatrana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ampifaliana indray no arabany anareo amin'ny alalan'izao afatra izao na vita Sonoely 2024 sady nahatratra ny taona vaovao 2024. Ankasitrahana indrindra ny fitantanan'Andriamanitra izay mitsindry sy mijery ny fiangonany ka nahavitan'ny fanavaozana tompona andraikitra teo anivony synodà lehibe sy ny mpiandraikitra FUIP. Miova arak'izany koa ny viny izay manao hoe votozy filazantsara nosy Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Ny arsiva sy ny tranom-bakoka koa dia manana tanjona manao hoe mozea na mamoa ny otrikaina ny zavatra ela sy adino. Anisan'ny entina anatanterahana izany ny hazakazaka masina arak'izany dia mitoy ny fanovana ny rakira volume 2 na hira FFPM mba hamparitaka sy anarana any amin'ny fitandremana. Mitsangana ny antoko-pihira arsiva izay ivohy manokana ny hira tranainy tanterahan'ny arsiva sy ny tranom-bakoka FJKM. Entanina ny fitandremana tsirairay mba samy anangana ny voameran'ny arsiva sy ny mozea ho fiarovana ny tahirim-bakoka. Izany dia ahitana olona enina ka hatramin'ny 12 izay mahay mandamina tahiry, mahay tantara na tia tantara, tia manoratra, tia manadiady, mahay mozika, mahay hira tranainy, mahay asa tanana toy ny hosodoko, mahay manao tabilao na afisy, tia ny vakoka, pakasary mahay mifandray amin'ny ambaratonga an-drafitry ny arsiva FUIP. Marihana fa ireo no atao anoratra sy andrafitra ny tsiary rehetra ataon'ny fitandremana ka tsy miovaova mihitsy mandritry ny hetsika jobily sy ny fankalazana irehetra izay atao. Aoka samy anangana ny antoko-pihira maintomolaly na izay afaka mamelo maso sy hikalo ny hira tranainy. Isy ny siokanto sy tanterany esaky ny synodam-paritany manomboka ny taona 2020. Ankasitrahany ireo fitandremana izay nandray anjara tamin'ny rakitra ho fanaonana ny arsiva sy ny tranom-bakoka tamin'ity taona 2020 ity ary entanina izay tsy mbola nandray anjara mba nevo izany ho famitana ny asa fiarovana ny tahiry ary dia saorana ny synodam-paritany sy ny fitandremana nanjifa ny almanaka FJKM 2020 sy 2020. Mitoy ny fanofanana momba ny fandaminana ny tahiry eny anivon'ny fitandremana sy ny synodam-paritany ko aza misalasala mifandray aminay ho amin'izay maniry anatanterahana izany. Koa dia manao veloma finaritra ho anareo sady manonona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny kristianina tsy ankanavaka. Araky ny zava-misy atao amin'ny firenena ankehitriny noho ny famaroan'ireo traboina vokatry ny fiakaran'ny rano tamin'ny faritra maro, ny FFKM dia manao antso tanana avy amintsika fiangonana miombona ato aminy sy ny ratsamangaka rehetra ary ny sampanasy isa-tokony arak'izay fandaminana hitantsika fa mety ny hofanoanana iravana traboina manerana ny nosy. Ny andinindiny amin'izany dia azontsika jerena ho amin'ny fandraharana. Ny FUIP FJKM dia manasa ny mpitandrina sy ny kristianina FJKM rehetra iombona amin'ny fanompo-pivavahana hitondrana ambavaka ny firenena manoloana amin'ny voina samihafa izay tanterahana ny alahady 7 febroary manomboka amin'ny 2 tolakandro ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Fifaliana ho an'ny asa fifandraisana sy ny fahapalalam-baovao
komitiny firana ny maneraka solo teny eto aminareo hivaritra ireto vokatra rehetra izay vokarin'izy ireo zay ho tanterana anio alahady 20 febroary 2024 sy 2025 zany dia ahitana CD ira fanampiny CD sekola alahady mirakitra ny hira ho an'ny tanora sy ny firana liturjika izay navoaka ny projet alphabétisation mba ho fanampiana azy ireo amin'izany adidy masina izay iandraiketany izany. Ny foibe FJKM dia miantso ny zanaky ny fiangonana FJKM rehetra izay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny famoronana hira sy fanaovana sary mba handray anjara amin'ny azakazaka amin'ny famoronana hira faneva sy sary famantarana ho an'izany azakazaka masina izany. Ny andinindriny amin'izany ry havana dia azontsika jerena ao amin'ny fandrarana. Araka ny tetiandro ny Safy fisondram-paritany amin'ny lalan'ny Toby Betela Itatsoambibao dia asaina ny mpitandrina ny fiangonana. Ny Safy ny zanaky ny fifoazana rehetra atao amin'ny synodam-paritany SPA 12 anatrika ny fiofanana izay ho tanterahana amin'ny Toby ny zoma 20 febroary manomboka amin'ny 7 maraina ny fanompoam-pivavahana ho fanokafana ary hifarana amin'ny 4 tolakandro ny fivoriana. Amin'io koa no ankalazan'Andriamanitra sy akasitrahana ny mpanompony Ramatora Zafy Alisoa voahirana noho ny 10 taona na mpandrarahany Toby azy. Araka ny tetiandro ny sampana Dorcas Antananarivo Atsinanana amin'ity taona 2024 sy 2025 ity dia ho tanterahana ao amin'ny FJKM Antsahamaina Famonjena ny alakamisy 10 martsa 2024 sy 2025 manomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fivoriam-ben'ny Dorcas synoda paritany. Fifaliana ho amin'ny Filosy sy ny Birao ary ny komitiny FMF ARM ny manasa ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana fifoazana ho tonga anatrika ny firalahin'ny mpiandry. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 20 febroary 2024 sy 2025 manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny FJKM Anosivavaka. Avy amin'ny sampana mpanazava stily FJKM Tranovato Ambatonakanga. Anatanteraka ny andian'ny faharoa amin'ny hetsika fihizana maso izahay ny asabotsy 5 sy martsa sy ny asabotsy 20 martsa ho avy izao ao amin'ny akany RFM Ambatonakanga izay entina hiatrany hankalazana an'Andriamanitra noho ny 70 taona ny joron'ny sampaty tao amin'ny fitandremana FJKM Ambatonakanga. Taratasy avy amin'ny IFRP izay mpianatra taona 7 andin'ny say eto amin'ny toeram-panomanana mpianatra IFRP dia hanao hetsika opération fromage ho fanohanana anay amin'ny famoahana anay amin'ny volana Jolay 2024 sy 2025 koa mangataka fiara-miasa aminareo mba handray anjara amin'izany. Bie 2 isaky ny sampana ao amin'ny fitandremana ny vidin'ny bie iray 20 000 ariary datin'ny fizarana 27 marsa 2024 sy 2025. Mariana Fantapakila dia azontsika raisina amin'ny fandrarana na ho zaraiko amin'ny filohan'ny sampana. Taratasy avy amin'ny EFRP ihany izay atao amin'ny taranja siantifika taona faharoa avy atao amin'ny EFRP Ambodinandohalo dia manao zao taratasy fangatahana fiara-miasa zao ho aminareo tompon'andraikitra sy mpitandrina atao amin'ny fiangonana FJKM Ambavady Mitafo fa mikasa hanao hetsika fampisehoana izay mpianatra siantifika taona faharoa izay vinavinaina ho tanterahana miaraka amin'ny atokopira mpifity ao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 10 martsa ho avy izao manomboka amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny chapelle militaire Aibe Betongolo. Tapikila amin'izany dia 5,000 ariary. Taratasy avy amin'ny voameran'ny fanitsana eto amin'ny fiangonantsika. Mampatsiahany voameran'ny fanitsana fa mitosaky ny alady voalohany sy ny alady fahatelo ny fikarakarana ny fanavozana ny karatry ny mpandray. Manasantsika mpandray arak'izany hitondra saritapaka roa sy ilay karatra mavokely ahafahana manatanteraka ny fanovana ny karatra. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina natona ny voamero ao tokotany ao Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Fianarakirany amaty ho tanterahana ny alakamisy manomboka amin'ny 9 sasany hariva sy ny asabotsy amin'ny 3 tolakandro eto amin'ny trano fiangonantsika. Mpikambana ao amin'ny tandriketsa dia janona aorian'ny fanompoivavahana maraina ao amin'ny akany Albert Daniel. Antsoina ny ankizy rehetra nanao katekomena ny verina hianatra sekoly alahady. Ny fianarana sekoly alahady dia mitoy isaky ny alahady manomboka amin'ny 7
maraina. Mpampianatra kosa dia ho tonga amin'ny 7 ora lasa kafefany maraina. No ny fahavitany ny fivoriam-be voalohany ny sampana fifoazana izay nataony alahady 13 febroary lasa teo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra izahay. Misaotra ny Ray aman-dreny mpitandrina, misaotra ny Braony fitandremana sy ny mpikambana rehetra. Koa afaka nantotoy izany sika koa dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny safifiany. Ilazana ny mpiandry mpiomana miasa fiany zanaky ny fifoazana rehetra mba hijanona aorianany fivorian'ny mpihevitra ray izao maraina izao fa misy ny zavatra hodiniana no sady hianaitr'ireo isika ahafahana miatrika ny fankalazana ny 70 taona ny sampana fifoazana. Ny STK dia natanteraka fivoriam-be voalohany ny sabotsy 9 febroary 2024 manomboka amin'ny 2 tolakandro ao amin'ny akany Albert Daniel. Noho izany dia asaina ny mpikambana rehetra, ny Ray aman-dreny, ny solotena ny sampana, ireo rehetra izay maniry anatevondarana ny sampana, ary ihany koa ireo katekomenina ny diany farany teo izay nanambara fa hiditra ao amin'ny sampana. Ataovy ho zava-dehibe ny fanetrehantsika izany fotoan-dehibe izany. Ilazana isika dekona Sololona fa aroso ny sabotsy 10 martsa 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fiofanana izay tokony ho tanterahana ny asabotsy 12 martsa 2024. Ny tondra ny fampianarana amin'izany dia ny Ray aman-dreny mpitandrina Dr Irago Andriamasoami izay foloan'ny FJKM. Lohateny ho velabelarina amin'izany dia arak'izay fanontaniana hitondrana valiny ny amin'ny hoe votozy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Ny mpikambana ao amin'ny antsam-bavady mitafo dia nitanteraka ny fivoriam-be voalohany sy ny fianaran-kira anio alahady 20 febroary manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny tokantranony Solofo Silala Dizaina eny Andohany Mandroseza. Taratasy avy amin'ny sampanasa fitoriana ny filazantsara. Antsoina ny Brao sy ny Komity AFF hitonga hivory ao amin'ny akany Albert Daniel ny asabotsy 20 febroary 2024 avy izao fa ny Brao dia hanomboka hivory amin'ny 7 ora maraina. Ny Komity kosa dia hanomboka hivory manomboka amin'ny 7 ora maraina. Zava-dehibe ho amin'ny fanohizana ny asa no diniantsika mandritra izany fivoriana izany. Taratasy filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesiny anareo fa nireny malalanay raha noromanana razainy irina dia natsony ray ody any aminy ny 10 febroary 2024. Hoy Robson Rambelo Ravaka ny reny Razay Arso Edvige. Ny rainjanany, ny zanany, ny zafiny, ny retapo aminy ao anatin'izany Rakotovos Perlina sy ny zanaka aman-jafiny, sy Rabetrano Randrenapo sy Janina sy ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofo mangatsiaka dia ho tonga ny vato ny alahady 20 febroary. Efa tonga tamin'ny 5 ora maraina. Hivantana ao amin'ny tokantranony Lo P105 Sud Ambohipo, Hôtel Restaurant Mélodie. Ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny fampiarezana fianakaviana dia ho tanterahana ao amin'ny fiangonana Ekary Faravohatra Masindahy Joany Batista ny alarobia 20 febroary 2024 amin'ny 12 ora maraina mialohany ametrahana azy ao amin'ny fasan-drazany ao Masindray Ambohy Marikely. Ary farandriavana ny fianakaviany Topo Vavy Rasoamanana Ravantson Elisabeth dia nametraka fararakitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia tahak'izay raha ny fiangonantsika riavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tatitry ny fivoriana komity lehibe synodam-paritany Antananarivo Atsinanana SPA 12 natao teny amin'ny FJKM Ziona Manjakandriana tamin'ny andro talata 15 volana febroary 2024 lasa teo. Ny solotena ny fiangonana mavadiny tafy tamin'izany dia Andriamantora Andrianarsoa Alaim-Pitandrina, Andriamantora Mangala Roland Joni Dekona ary ny tenanay Robjona Naiva Dekona. Fivoriana voalohany izy io tsy misy président synodaly no tanterahana tamin'izany. Taorian'ny fampivavahana izay nitarihan'ny Andriamantora Andriambavonjy Manitiana mpitandrina ao an-toerana sy ny hafatra izay noentin'ny Andriamantoa raha fanorena Tsovary Solilia mpitandrina sady filopanampy ao amin'ny Braony synodam-paritany dia niroso avy hatrany tamin'ny fivoriana.
Novakian'ny mpitantsoratra ny fivorian'ny Branche partany Antsinanana nitatitra ny fivoriana farany natao tao amin'ny FTKM Zoara fanantenanam-bopo tamin'ny volana Novambra 2022 ary rehefa natao ny tsangatanana dia noeken'ny mpivory rehetra izany. Nisy raharaha nanam-pahakevitra mahakasika ireo mpitandrina no tendrena hiasa eto amin'ny SPA 12. Tsy hovakiko ny anaran'izy ireo fa lava loatra fa izay sy ny mombamomba izy ireo fa ny isany fotsiny no lazaiko. Roa avy eo amin'ny TPM Ambatonakanga, iray avy any Atsimo Atsinanana SP 14 ary efatra avy eto amin'ny SPA 12 ihany fanafindra fiangonana ato amin'ny SPA 12 ihany. Nisy ihany koa ireo katekista délégué 3 no tendrena hitondra fiangonana any amin'ny toerana tsy mbola misy mpitandrina. Noeken'ny mpivory komity lehibe avokoa izany. Mahakasika ny tatitra arabola, rehefa nandalo teo amin'ny mpihevitra raha ny synodam-paritany dia noeken'ny komity lehibe ihany koa ny andraisana anjara 300 000 ariary isam-bolana ho an'ny Andriamatoa Rabenatoanina Filibera présidence synodaly teo aloha. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana dia ampatsiahivina nisy ampiangonana anisan'izany tsika eto Ambodiantafo mba hijery manokana ny amin'izay mety sy rariny eo anatin'ny tompo momba ny teti-bola ho an'ny fiahina ny mpitandrina. Ampitaina amin'ny biro-piangonana izany. Manoloana ihany koa ny vonana nahazo ny fiangonana sy ny sekoly teo amin'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray dia nandray anjara lela vola 2 millions ariary ny synodam-paritany Atsinanana ho fandraisana anjara amin'ny vokiava mahantratra. Entanina ny isa-pitandremana mba hanao rakitra hanampiana io lela vola io. Ampitaina koa izany ho an'ny biro-piangonana. Efa vita ny adidim-bonantsika ambavadin'ny tafo eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana izay mahatratra 5 957 300 ariary. Ary tamin'ity taona 2022 ity dia efa nandoa 1 957 300 ariary sahady koa isika. Mariaka eto ry havana fa nisy komity manokana natsanga amin'ny mpihevitra raha ny synodam-paritany. Komity ny famindradra raha izy io na koa hoe komity mifanjohiana no ilazana azy. Misy mpitandrina 3 ao ary laika 2 no mandrafitra izany. Najoro io komity io mba anara-maso ny fananany synodam-paritany, na ara-pitaovana izany na ara-bola mandra-piavy ny président synodaly vaovao mba hisiany mangarahara tanteraka ary tsy andaingana eo mason'ny Andriamanitra sy ny fiangonana. Araky ny tatitra nataon'ny filohan'ny komity jobily fisondronon'ny président synodaly teo aloha koa mahakasika ny asa fanamboaran-trano dia nambarany fa ny grand travaux hatreto no vita. Fandalorana anatiny sy ivelany ny dalle d'évacuation rehetra ary ampany amin'ny tamboho. Ny asa mbola miandro izy dia ny finition, ny revêtement, menuiserie, plomberie, électricité sy ny sisa. 20 isan-jato ny anjara briky isa-pitandremana no efa voaray tamin'ny andiany voalohany ary 920 isan-jato tamin'ny andiany faharoa. Maro ny fanontaniana mipetraka mahakasika ny jobily fisondronon'ny président synodaly teo aloha io. Fa hoy ny sasany hoe lasa jobily mihitatra ilay izy. Koa mangataka ny maro mba handalo eo aminay mpandinim-bola koa ny fitantanana ram-bola mba hisin'ny mangarahara hatrany. Ezaka ihany koa ny bureau synodam-paritany Atsinanana anefa ny adidiny amin'ny fibe farafahakeliny. Farafahatarany amin'ity volana marsa 2022 ity adidy mahatratra eo amin'ny 50 millions d'ariary eo izany. Mbola tsy nisy ohatr'izany nandritra izay taona maro zao ny mpitandrina eto amintsika. Entanina koa nefa ny isa-pitandremana mba nefa ny adidy eo anivon'ny synodam-paritany. Ny firalain'ny mpitandrina izay tokony natao tamin'ny volana janoary dia nitanterahana raha mifakampitso 20 volana febroary 2022 ho avy zao eny amin'ny Lion d'Or ihany. Ny fivoriam-benareo STK dia atao eny amin'ny FTKM Ambohitrarahaba amin'ny asabotsy ho avy zao amin'ny 6 ora sasany, manomboka amin'ny 6 ora sasany. Ny fiofana ny l'olona sy ny dekona miaraka amin'ny AFF
dia ho tanterahana eny amin'ny efitsika makanana vaovao Ambohimalaza ny faha-enina amby roapolo volana marsa 2022. Isy ny fanofanana amin'ny birao mpitandremana isaky ny fitandremana, ny birao isaky ny sampana vaomera sy ny sisa eto amin'ny faritra Avaratrandohalo. Ny mpitandrina sady filoha amin'ny faritra no hanome ny daty amin'izany. Mba tsy ho tompotrano ny ontsika ry havana dia entanina andrifa ny diary ny SPA 12 2022 ahafantarantsika ny asa sy ny fivoriana tandrify atsika tsirairay avy. Mbola misy any amin'ny Ramatora Soamananarsoa ary azontsika jifaina amin'ny vidiny 2,000 ariary zany. Toy izany ry havana no azo ambara hatreto fa raha mbola misy ihany ny voninahitra dia aoka ho any Andriamanitra iry ihany. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, tanterao ny fanomponao. Efesiana 2:2 tapany voalohany, Timoty 2:4-5 tapany farany. Izany ry havana ny soratra masina andraisina ho faneva amin'izao nahatratrarany sampana fifoazana ambavahady mitafy ny 70 taona nijoroany izao. Ny fankalaizana izany dia isan'ny fanompoam-pivavahana tanterahana ny 13 Martsa izao, izay anasanantsika mpianakavin'ny finoana. Izany dia iarahana amin'ny sampana fifoazana foibe sy ny sinôdam-paritany Antananarivo Atsinanana. Isika koa ny folakandro dia isy ny antsakira hiderana sy isaorana ranomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny amin'izany. Manomboka amin'ny 2 ora izy io ka eto amin'ny fiangonana no anatanterahana azy. Isy ny sakafo amidy ary ny tapakila dia efa afaka jifaina amin'ny vidiny 5,000 ariary izay efa azo raisina ao amin'ny ilan'ny andrefana, efa misy latabatra voatokana ho amin'izany ao. Izy koa ny fifadikanana izay homan'ny sampana fifoazana ny asabotsy 10 marsa 2022. Manomboka amin'ny 7 ora izy io hatramin'ny 3 ora folakandro, satria moa misy ny fiofanan'ny lola sy ny diakona ato am-piangonana dia ao amin'ny akany izany no tanterahana. Manasa ny lola sy ny diakona izay rehefa vita ny fiofanana irana amin'ny mpitandrina ray aman-dreny mba hiara iombona aminay amin'izany fotoana izany. Manasa antsika fiangonana, ny zanaky ny fifoazana, hiaraka aminay sampana fifoazana anatanteraka izany fifadikana izany mba hiombona antsika fiainana aina ao amin'i Jesosy Kristy, satria iray ihany isika ary raha nisy ny sampana fifoazana dia ny fiangonana iray manontolo no niara-ny entana ny vavaka nampisina tanteraka izany koa. Ho an'Andriamanitra irery havana amin'ny voninahitra. Dia mbola faly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, tonga amin'ny fotoana amin'ny 10 minitra ny fahasalamana. Maro ny fanentanana sy ny fampahafantarana samihafa efa nomenantsika hatramin'ny diran'ny valanaretina Covid-19 teto amin'ny firenentsika. Nolazaina tamin'izany fa isan'ny fomba mahomby hiadiana amin'ny tsimikaretina ny fampiakarana ny hery fiarovana ny antikôro amin'ny vatantsika. Izany no nanentanana antsika hatrany ny amin'ny fanaovana ny vaksiny mba tsy ho tonga mitranga misy fahasarotana. Fa izay hoentina amintsika androany dia santionany iray fomba tsotra natoraly avy amin'ny sakafo izay isan'ny mampiakatra sy mampatanjaka ny hery fiarovan'ny vatantsika. Fomba natoraly izay tsy manakana anao velively, tsy hanao vaksiny intsony anefa, satria hoy ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra araky ny Romanina 9:20. Nisy taratasy izay nozaraina tamintsika ry havana teo ampidirana, dia iny taratasy iny no arahantsika, tsy mila maka taratasy pena intsony isika fa iny no arahantsika. Izaho maky azy miadana dia anareo manaraka azy eny am-pitoerana eny. Inona ary ny zavatra ilaina? Ny zavatra ilaina dia vinaigre de cidre 2 sotro lehibe. Ny vinaigre de cidre dia vinaingitra vita amin'ny paoma izy io. Misy ny vita avy any ivelany ary misy ny vita eto an-toerana, mety avokoa, mahazo ampiasaina avokoa izany.
Tantely roa sotro lehibe, sakamalao iray sahaboatry ny ankibe, tongolo be anankiray, tongolo gasy asy ny 4 eo ary voasary makirana iray. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Kikisana daholo ny fangaro rehetra ary atao anaty lovia jobo. Ampiana vinaigre de cidre, ny tantely, ny ranona voasary makirana. Avela ilona iray andro sy ny iray alina. Ahoana ny fomba fihinanana azy? Misotro iray sotro lehibe isa-maraina isan'andro mandritry ny 10 andro tsy tapaka. Afaka verina ihany koa zany rehefa miato kely. Inona ny asany? Mampiakatra sy mampatanjaka ny hery fiarovan'ny vatantsika izany. Raha ny zava-misy eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra ny jerevana ry havana dia hita fa efa miaina dia miaina tokoa ny isan'ireo olona misy sorotsaretina mampiaya. Rentsika ihany koa zany eny amin'ny taremarika izay omeny ainao manjery samihafa. Tsy milaza nefa zany fa foana velively eto amin'ny firenetsika ny valana aretina satria ny Covid-19 niotrika aretina dia tsy hitantsika maso. Noho izany, voalohany mbola mitoetra avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra izay efa nahazatra antsika. Manaova vaksiny ho an'izay mbola tsy nanao izany ary mifanentana ho an'izay mbola misalasala. Ahoana moa ny tenena hoe mifanentana? Azandrasana ny mpiasan'ny fahasalamana trano no hanentana antsika fa isika tsirairay izay resy lahatra dia afaka mifanentana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Raha efa nanao kosa ianao dia arao tsara ny toromarika ny mpitsabo ho fanamafisana izany vaksiny izany. Fahatelo ry havana, ampiaro ireo fomba natoraly izay nomenanao ho fiadiana ny tsy mikaretina ary zara ao amin'ny hafa izany. Araka ny soratra masina manao hoe aza mamena ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao tao ihany, araka ny obolana toko 7:720. Ary ambon'izany rehetra izany ry havana, raha ady ny resahana dia isika kristianina tsirairay no tahaka ny miaramila tsara an'Andriamanitra, manao izay hahafaly ny fidy antsika ho miaramila, mandray ny fiadian'Andriamanitra rehetra ka mazoto mifampivavaka araka ny baiky ny soratra masina manao hoe mifampivavaha mba ho sitrana ianareo, araka ny Jakoba toko 5:9-10. Kristianina mazoto mandray, mizara ary mankatoa ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, araka ny obolana toko 4:12. Dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Izany teny fanentanana nataon'ny Paoly apôstôly izany ry havako no teny ihany koa entina miarapa sy mampahery antsika rehetra. Fa na dia maro ary ny zavatra manahirana misaotra an'Andriamanitra isika, fa mampahery antsika izy, azahoantsika miara-mivavaka sy mifanentana tahaka an'izao, ary manoro antsika ihany koa izy ny lala-kivoahana ao anatin'ireny fahasarotana sy fahasairanana ireny. Dia mifampivavaka mandrakariva isika ry havako, dia mifampahery na ho anareo any tokantrano zany, indrindra fa itsika tonga ty am-piangonana tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra tsy mba mandao antsika na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ny fanentanana voalohany entina antsika ry havana amin'ity anio ity, araka ny efa henonareo teo, manao antso ny FFKM, manao antso ny FBFJKM, manao antso amintsika ny tompo mba hitondrantsika ambavaka sy anao antsika reo avatsika trabony ny arandoza tao anatin'ny siklôna roa ny fanesy iny. Misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana fa tsy dia nanimba be loatra teto amintsika, teto Antananarivo zany sy ny manodidina ny siklôna, kanefa kosa tany amin'ny avatsika tany atsimotsimo tany dia tena mitondra fahaisana tokoa. Koa izay rehetra tianao ho ataon'Andriamanitra aminao dia ry havana ho ataontsika amin'ireny avatsika ireny fa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia mifampahery tsika ry havako fa tena zava-dehibe tokoa ny azahoantsika mifanohana, indrindra fa amin'ny fotoana asala amin'izao, ny tsy mpivavaka ry havako tena mifanohana tokoa, maika fa isika izay efa nitenenan'i Jesosy Kristy hoe nona dia nomenareo hohanina, mangetaheta dia nomenareo rano hosotrony, tany amponja dia novanginareo. Tena fotoana zao ry havako azahoantsika maneho izany. Ka raha misy izay nitahin'ny tompo anao dia toloha atao amin'ny fandrarana mba azahoana amin'ny fiombonana izany, manatitra izany amin'ny FBFJKM, azahoana manohana tokoa
ireo avatsika rehetra ireo. Ny faharoa ry havako dia izao, fotoan-dehibe ihany koa ty anio ity, vokatra izay karakarain'ny ahafa izany. Raha ny tena izy tokony tamin'ny voalohany volana nanaovana an'izany, kanefa noho ny antony maro samihafa dia anio nanaovana azy. Inona moa ny asan'izany ahafa zany? Ny ahafa dia mitaiza ny ankizy, ny zatovo, ny tanora mba ho mpitoro ny filazantsara ny Jesosy Kristy, ka tonga ny ankizy, ny tanora, ny lehibe hitaona ny namany, hitaona ny ray aman-dreny ny vavaka sy andova ny fanjakan'ny lanitra. Tena asa goavan'izany ry havako, tena asa ny fiangonana zany, tena mila fanohanana zany. Ka andeha hampiombona ny herintsika hitondram-bavaka izany sampan'asa zany, ary anohana azy ireo amin'ny endrika hita maso rehetra mba ahazoany manefy zany asa masina izany izay tsy hafa fa tena asantsika fiangonana. Farany ry havana isaorana be dehibe Andriamanitra fa vita soma tsara ny herinandro ny finoana sy ny fianakaviana amin'ny asa vavolombelona moa tsika rehefa avy eo mbola resaka izany bebe kokoa, fa mankasitraka antsika rehetra izay tonga tao anatin'izany herinandro zany, ary mankasitraka rehetra ihany koa izay tsy tonga satria fantatray fa nivavaka ho anay ianareo tany atokantrano ary mbola ho avy ianareo amin'ny andiany manaraka. Dia ny fanahin'Andriamanitra tokoa ny hitahiry ny fitahiana ty anatintsika, ny fanahin'Andriamanitra omba antsika mandrakariva, ka na inona sedra, na inona didy zay apetrak'Andriamanitra eo anoloantsika dia mba ho tsaroantsika mandrakariva fa eo anilanao, eo anilako, eo anilantsika Jesosy mbola miteny manao hoe aza matahotra. Indro raha omba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Dia ho azy ireny ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa omba antsika rehetra hitahiry ny dinidinika anambara mba azahoantsika manefa izay tandrefa antsika amin'izany. Farany ry havako, saika adiniko, rakim-pisaorana, mpanompon'Andriamanitra izay nahazo fitahiana noho ny fahasoavana nomeny tompo azy. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masiny. Salamo 7:7 ny andinin'ny voalohany. Manolotra rakim-pisaorana vola 4 ariary noho ny fitahiana izay azony avy amin'ny tompo Andriamanitra, ary dia manolotra rakim-pisaorana vola 2 ariary ho an'ny mpitandrina Alain Randrianasoa, 2 ariary ho an'ny mpitandrina mpanampy, ary 2 ariary hoentina mampandroso ny raharaham-piangonana. Dia mangataka vavaka mba azahoana fahasalamana sy hery tanteraka, tanjaka, indrindra fahendreny, azahoana mijoro vavolombelon'ny tompo, ary koa azahoana mantanteraka ny adidy rehetra. Dia fisaorana no atolotra izany mpanompon'Andriamanitra zany ho an'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ndeha hivavaka isika. Tompo, misaotra anao indrindra izahay, fa na dia mahatsiaro mangiry firy tokoa aza noho ny fiparitahan'ny valana entina maro samihafa, noho ny fahantrahana sy ny tsy fisiana, noho ny amin'izay adidy sy andraikitra maro izay tsy maintsy sahaninay any amin'ny isa-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, eny etratỳ-piangonana ary. Tompo, na eo ary izany rehetrarehetra izany, dia misaotra anao izay satria tena miara-miasa daholo ny zavatra rehetra ahasoa izay tianao Andriamanitra. Ko misaotra anao noho ny tahianao anay, indrindra fity mpanomponao izay manantanteraka rakim-pisaorana ity, fa nateo ary ny zavatsarotra izay nilalovany dia nitao aminao izy tompo, ny tantananao tokoa izy, ka nivoaka mandresy tamin'izany ka nazahoany fahasalamana sy hery. Ny fanahy masina tompo, nitahiry zany hery sy tanjaka fahasalamana, indrindra fa finoana ao anatin'ny mpanomponao zany, ka tsy arovany mandrakariva, fa tsy tao anatin'izay vanim-potoana ny fisentony izay ihany ianao ny momba sy manatrika ny fiainany, fa hatramin'ny faran'izao tontolo izao dia manome toky azy ianao, fa omba azy mandrakariva araka ny teninao. Dia mba ho toavinao amin'ny ankonany ane zany teninao zany tompo, eno amin'ny fiangonanao manontolo, ka tsy arovanay tokoa fa tsy lavitra anay ianao amin'ny tranga rehetra izay mianjady amin'ny fiainanay, ary indrindra momba sy mampahery mandrakariva. Dia tehirizo amin'ny finoana izay rehetra tompo, tehirizo amin'ny fitiavana sy ny fanantenana mandrakariva ao anatinay, fa ireny fotoana izay lalovanay sarotra ireniny mba ho tena sekoly anefenao ny finoanay, mba azahoany amin'ny orona amin'ny finoana sy ahifa be mandrakariva amin'ny iraka izay mbola hampanaovanao anay. Dia amin'ny anaranao ry Kristy mahavonjy, ilay tena tianay, nanonona izany vavaka izany. Amen.
Andeha isika ry havana hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny rakotra ka eo am-pitsanganana nanaovantsika izany. Ho fanolorantsika ny rakotra dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 170 sy 700 ny andininy 8 sy 13. Amen.
tonga eto amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, koa andeha ataontsika ny hira faha 100 ny 120 sy faha 2. Aorian'izany dia hanatanteraka ny anjara ny tompony anjara ny voankazo mamy ary mitoy manaraka izany ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Dia fahalomerapantsika indray amin'ny anaran'ny Tompo, dia mangataka ny ankizy sy ny zatovy hitsangana. Dia andeha mbola iraintsika ny hira 720 andinin'ny fahatelo. Vavolombelona ao anaty fitsapana ka ijoroana na fefenana rarana tsy aotranidy fayanana nira tsy aotrao Iary vavakisika. Jesosy, misaotranao zahay noho ny fotoana azahoanay mandray ny fampianaranao. Ny fanahy masina ny amenao anay mba azahoanay tsara ny teninao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fiainantsika ry ankizy tanora dia tsy voatery hafinaritra foana, fa misy fotoana isika sedraina mba tonga antsika atanjaka amin'ny finoana. Toy ny manao fanadinana ihany izany. Dia andeha ho jerentsika ao amin'ny Mateo 10:12 ahoana hozy Jesosy manoloana izany sedry izany. Mateo 10:12. Rehefa hita dia rahantsika mamaky manao hoe: aroalin'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjeny. Izany tenin'ny Tompo izany rankizy dia maname fampanantenana antsika fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy
ataontsika namana izy a manana fifandraisana tsara aminy sika dia na mandalo zavatsarotra ary a dia ampahitany zavatra mahagaga amin'ny lalan'i Jesosy Kristy miaraka aminy. Dia maro ireo kristianina manerana an'izao tontolo izao a nanjalo fitsedrana kanefa tsy mivadika tamin'i Jesosy. Tahaka izany a ny tantara teto amin'ny firenentsika, maro ireo malagasy a, ireo martiora izay niterena hivadika an'i Jesosy a fa tsy nahafoana na nampivadika azy izany na dia niatra tamin'ny fahafatesana ary, satria fantany a fa aorianan'izao fiainana izao a dia mbola misy fiainana koa, ka na dia teo ampamonoana azy ary izy izay ho vonoina ho lefonina dia mbola velokira ihany. Etsy an-daniny izany nefany a dia misy kosa nefany a ireo kristianina na itsika ankizy na tanora na ny kristianina rehefa mandalo fisedrana dia tonga dia kivy matahotra dia mivadika amin'i Jesosy tsy mankatony teniny dia lasa anarany fotsiny manao hoe tian'i Jesosy tsy nefany a ny fitondran-tena ny fotsika ny fiainantsika dia maneho fa mandahan'i Jesosy. Dia izany indrindra rankizy sy ny tanora no hanentanana antsika sy hampahirezina antsika androany a izay araka ny tenin'ny Tompo ilay hitantsika teo hoe ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Dia mampahiry antsika androany ny tenin'ny Tompo a fa izy a dia tsy miova omaly anio ary mandrakizay sy araka ny lohahevitry ny FJKM amin'ity volany ity manao hoe mitana ny tenin'ny Tompo. Jesosy tsy mivadika amintsika dia itsika koa tsy hivadika aminy. Na dia tsy tian'ny olona ary a dia tian'i Jesosy foana e, sa tsy izany? Izao ary tsika dia andao hianatra hiresaka amin'i Jesosy a dia hiary hivavaka tsika dia rehefa vita isaky ny teny a dia averina. Mbola hiatraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra be fitianay io, mbola misaotra anao izay noho ny fotoana mbola omenao anay ahafahanay mamaky ny teninao indray. Mangataka ny fialohavan'ny fananao masina izahay Tompo mba hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy dia ny anaranao Jesosy. Amen. Hiaraka mamaky ny teny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny Nomery toko fahatelo amby roapolo, ny andiny fahaenina amby folo, hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Nomery toko fahatelo amby roapolo, ny andiny fahaenina amby folo, hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Rehefa hita dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niaona tamin'ny Balama dia nanisy teny teo amin'ny vavany ka nanao hoe miverena mankeo amin'ny Balaka ary izany no lazainao. Ary noho ny tonga tany aminy izy dia indreo teo anilan'ny fanatitra adorana izy
sy ireo andriandain'ny moaba izay teo aminy dia hoy balaka taminy ahoana no lazain'i Jehova dia nanao atemy Balama ka nilaza hoe mitsangana ary balaka ka mandrenesa atongalano amiko ny sofinao ry zanak'i Zipora. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka haneniny moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Indro ny hitany no efa azoko ary efa nitay izy ka tsy mahova izany aho. Tsy mijery faharatsiana eo amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely. Jehovah Andriamanitra no mba azy ary hoby fanao amina ndriny no reo aminy. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy ary manan-kery toy ny omby manga fa tsy misy fisikidianana eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fankatovana eo amin'ny Israely. Fa amin'ny fotoana no ilazana amin'ny Jakoba sy Israely izay efa nataon'i Jehova. Indro firenena mitsangana toy ny liombavy sy miarina toy ny liona. Tsy andry izy mandra-pihinany to sy mandra-pisotry ny rano voavony. Filazany tsaran'i Jaona, toko 420, andiny 720 ka hatramin'ny 420. Filazany tsaran'i Jaona, toko 420, andiny 720 ka hatramin'ny 420. Ary Jesosy nalala ka tany azy ireo, dia hoy izy taminy, mifanontany va ianareo satria hoy izao, vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly, ary ianareo alahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoana. Fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriana noho ny fifaliana, fa misy zaza teraka ao ambonin'ny tany. Ary anareo dia manana alahelo ankehitriny, fa ahita anareo indray aho dia ho faly ny fonareo. Ary tsy misy olona manaisitra ny fifaliana aminareo, ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa na inona angatahinareo amin'ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona amin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Epistily ho an'ny Titosy. Titosy toko 1, andiny 1 ka hatramin'ny 4. Titosy toko 1, andiny 1 ka hatramin'ny 4. Paul, mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, ampandroso ny finoany olom-bafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manahaka ny toe-panahaka an'Andriamanitra. Amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenan'Andriamanitra, tsy mahay mandainga hatry ny fony vahakolo. Fa tamin'izay andro voatendry dia naseho ny teniny tamin'ny toriteny izay natolotra ho adidiko araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'ny Titosy, tena zanako araka ny finoana iombonantsika, aneny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy mpamonjy antsika. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, mitenao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny hitondrany mpanompon'Andriamanitra ny sakafom-panahintsika anio dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 770 ny andinin'ny voalohany ihany.
fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Izany teny fanomezatoky nomeny Tompo Andriamanitra ny zanak'Israely zany raha nahafahany tamin'ny fahababoana ry havako. Izany koa nomenantsika rehetra na ianareo any tokantrano zany, indrindra fa itsika eto an-tranon'Andriamanitra, fa maro ny zavatra mangejantsika ankehitriny, maro ny zavatra mampahory atsika, fa tsaro fa mbola marina tranony tenin'ny Tompo Andriamanitra. Ary mitana ny teniny izy manao hoe fa amin'ny fifaliana ny ivoahanareo amin'ny manahirana anareo ary amin'ny fiadanana mitondran'ny Tompo ny fiainanareo amin'izao sisa izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havako izay ifampahirizantsika amin'ity anio ity ary iriko mba ho velarinareo natrehanareo dia ny filazantsara araka ny jaona toko faha 9ambin'ny filazantsara araka ny jaona toko faha 9ambin'ny ny andininy faha 7ambin'ny ka hatramin'ny andininy faha 420. Filazantsara araka ny jaona toko faha 9ambin'ny ny andininy faha 7ambin'ny ka hatramin'ny faha 420. Nambaran'ny mpandinika ry havana fa ny fiainan-janak'olombelona dia tsy mba alivaly, zany hoe miovaova sy mifamadibadika. Dia tahaka an'izany mihitsy no ampitanenan'ny razantsika manao hoe kodiaran-tsarety ny fiainana, indraindray ambony indraindray ambany. Ary tahaka izany koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro, anio mety ny atao raha pito mety tsy ahita fahombiazana. Anio manorana ny andro raha mpitso mibalika amin'ny masoandro. Ary ny boky mitoriteny ary moa dia efa nilaza mihitsy fa misy ny andro itomanina, misy ny andro iomezana, mifamadibadika ny fiainana, mitsimbalvaly ny fiainana. Ary dia tahaka an'izany toy ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny mpianany. Fa ny fandimby, ny sento sy ny alahelo no dimbiasan'ny fifaliana sy ny firavoravona. Ny fandimby ny faharesena ary tonga ihany koa amin'ny fandresena. Mifandimidimby ny sentosento sy ny fifaliana. Ary dia zany raha teo no nambaran'i Jesosy eo amin'ny filazantsara araka ny jaona toko faha 9ambin'ny ka ny tapany farany amin'ny andininy faha 20 zay afatr'Andriamanitra ifampahirizantsika amin'ity aladin'ny arisiva sy vokatry ny hahafaha ity. Jaona toko faha 9ambin'ny tapany farany amin'ny andininy faha 20 zay manamafisany Jesosy tokoa fa miovaova ny fiainana, indraindray misento, indraindray ravoravo. Fa indrindra mantsy Jesosy manao hoe ary alahelo ianareo nefa ny alahelonareo ody fifaliana. Ary alahelo ianareo nefa ny alahelonareo ody fifaliana. Zany tenin'i Jesosy zany ry havako dia mampisaintsaina antsika fa io Andriamanitra zay miteny io dia tena mitana ny teniny io, tsy miova amin'izay rehetra ambarana izy. Fa rehefa miteny amin'ny mpianina izy hoe ary ianareo alahelo fa ody fifaliana ny alahelonareo, mitana ny teniny Tompo. Voalohany indrindra ry havana, na dia malahelo aza ny mpianana, zay ny voalohany. Mitana ny teniny Tompo na dia malahelo ara ny mpianana. Jesosy raha teo moa eto amin'ny teny hoe ary ianareo alahelo. Jesosy ry havana dia sady ray aman-dreny sady zoky, fa mpampianatra sy mpitarika indrindra ihany koa izy. Ary fantatsika tsara fa tsy misy mahafantatra ny mpianatra mihoatra ny mpampianatra. Ary naindray arantsika ray aman-dreny ambaka ny mpampianatra, satria ny mpampianatra indray malala ny zanakitsika mihoatra no isika. Fa tena zany tokoa Jesosy. Izy no niantson'ireo mpianatra reto, izy no nifidy azy sy maniraka azy manome andraikitra azy. Fantatry Jesosy tsara ny amin'reto mpianany reto tsirairay avy, tsy misy miafina amin'i Jesosy izany. Ka na dia ginagina tsy nahaleo-peo ary ny mpianatra
noho ny amin'izay nambarany Jesosy fa iseho Jesosy mahalalany eo am-potsy miloaka fantatry Jesosy fa te an-tany izy ireo fa noho ny lehibe ny alahelo izay ao anatiny dia tsy nahalopeo izy ary tena marina tokoa zany riavako impiripiro zaso ianao tena vontona alahelo ary rehefa tena be dehibe tokoa ny alahelo mitambesatra ao am-po ao tsy mahasokatra tsy ny vavy io fa ny mety mitranga dia ny ranomaso no milatsaka zany ny zavatra nahazo ny mpianatra riavana rehefa nanomana azy ireo Jesosy tena nalahelo ny mpianatra tsy nahaleo-peo izy ireo fa inona moa ny nampalahelo ny mpianatra dia nge verenantsika vakely ny 9:20 sy 7:20 na dia tsy ao anatin'ny perikopantsika anio ary zao ny voalaza eo amin'ny 9:20 sy ny 7:20 hoy Jesosy vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo ary ny mpianany sasany resaka hoe inona zany lazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo ary satria mankany amin'ray aho ary hoy koa ireo inona zany lazainy hoe vetivety foana zany tsy fatantsika izay lazainy tampoka tamin'ny mpianatra ny fanambarany Jesosy zao mantsy ny tao an-tsain'ny mpianatra ny tao an-tsain'ny mpianatra dia zao ity Jesosy izay mpampianatra azy ny antso azy tany amin'ny fanaratona ny fidy azy tany ambanivohitra nanala azy tao amin'ny kolokolon'ny famoriketra ity Jesosy izay nanala azy tamin'ny aizina ity ka nitondra azy tamin'ny fahazavana dia nieritreretiny reto mpianatra rehetra hoe tsy saraka amin'ny mihitsy fa hiaraka foana izy ireo mandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao zay ny nieritreretiny mpianatra satria hitany daholo ny asa mahagaga nataony Jesosy hitany daholo ny asa lehibe nataony Jesosy dia hoy eto mpianatra reto hoe reny rehetrarehetra reny vitany ka hoana tokoa moa ny tsy vitan'i Jesosy ny tahiry antsika rehetra mba hiara-hiditra any amin'ny fanjakany lanitra dia zay nieritreretiny mpianany fa tsy zany nefa ny ambaran'ny tompo hoy ny tompo hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo ty tompo ambara amin'izany dia hoe hiala ka andaho anareo tony dia nalahelo reto mpianatra reto riavako tena nalahelo izy ireo satria tena tsy nampoziny ny fanambarany Jesosy tena diso fanantenana ireto mpianatra ny tompo ireto tena nalahelo izy satria andao azy ilay mpampianatra tiany hisaraka aminy ilay nanavitra azy tao anatin'ny aiziny fahotana sy ny fahadalana riavako malalo amin'ny tompo olombelona anofa mandra reto mpianatra reto tahaka azy tahaka anao mba mety malahelo koa eo anatrehan'ny fisarana fa zovo moa isika no tsy efa mba nisaraka tamin'ny zavatra na tamina olona teo amin'ny fiainantsika na akaiky atsika zany na lavitra atsika zany ary iza tamintsika ny tsy mba nalahelo rehefa misaraka tahaka an'izany fa samy malahelo daholo tsika rehetra riavana fa Jesosy koa ara dia mba nalahelo fa ny alahelon'i Jesosy dia hafa kely satria rehefa tonga ny herinandro farany amin'ny mission teto tany ka hiditra ny Jerosalema izy eo ambavadiny Jerosalema Jesosy ravoravo Jerosalema miomakomba ny Jerosalema fa tsy fantatry Jerosalema hoe ho avy ny Mesia anavitra azy ny Jerosalema dia zao hoe ho voaroaka amin'izay reto romaniny reto hifarana amin'izay ny fahoritsika ilamina sy andro fahalemantsika fa anana ny fahaleovantena zany nieritreretiny Jerosalema dia nalahelo Jesosy ary tena nitomany Jesosy fa ny alahelony Jesosy fanindroana rehefa teo ambony hazo fijaliana izy inona ny nampalahelony Jesosy ireo mpianany faran'izay tiany ny lehilahy rehetra afa-tsy jaonina irery sy tany nalehany ny vehivavy sisany tavela teo ary ny miaramila jentilisa ary amin'izay rehetra tavela teo ara le kapiteny jentilisa ny nanao hoe tena marina fa tena zanak'Andriamanitra fa ny rehetrarehetra tsy hita daholo ny nalehany tena nalahelo Jesosy ary zany ny tenin'i Jesosy manao hoe mamelany helony fa tsy fatany izay atao mba nalahelo koa Jesosy riavana teo anatrehan'ny fisarana na dia samy hafa ara zay mety nahatonga ny alahelo sy ny sentosento fa ny zavatra mitranga riavana dia izao na teo aza ny alahelony reto mpianatra ireto na teo ara ny alahelony Jerosalema na teo ara zay mety fahadosom-panatenana teo amin'ny Jesosy tamin'ny reto tiany
dia tsy nampihembotra ny Jesosy zany fa notohizany foana ny diany izay nandrahan'Andriamanitra azy dia ny amonjy an'izao tontolo izao na dia ao anatin'ny fahoriana na dia eo amin'ny azo fijaliana ara na dia retan'ny mafy ara dia nitohizany foana zany. Ry havako malalo amin'ny Tompo, mampieritreritra zany fitiavan'ny Tompo atsika izany fa tena mitana ny teny ny Tompoandriamanitra fa rehefa hoy ny Tompoandriamanitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay dia nitanteran'Andriamanitra hatramin'ny farany zany ka nafoy ny tombony azy fijaliany Jesosy Kristy mba hananako hanananao hananatsika ny fiainana mandrakizay noho ny amin'ny Jesosy. Fianarana lehibe no omen'Andriamanitra atsika fa na inona zavatra mitrango amin'ny fiainantsika na mety mampisento indrindra fa mampalahelo dia tsy tokony hanakana ny asan'Andriamanitra izany na hanakana ny fanompotsika an'Andriamanitra izany. Mitana ny tenin'ny Tompo dia ny tanterahany fa akory moa ry havana ny fiainantsika an'izany eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Araka ny efa nambara teo fa maro izay mety karazana alahelo sy mandisy fanantenanatsika amin'ny fiainantsika andavanandro ao tokantrano ao any amin'ny sehetry ny asa sy ny fianarana eny fanatratia-piangonana misy ny zavatra mandisy fanantenana misy ny zavatra mampalahelo fa eo anatrehany zavatra mitranga ireny dia marina mihitsy le voalaza ny voankazo mamy teo fa alaim-panahy isika hikomy hivadika ary zay rehetra fa neketsika ara dia adinotsika rehefa malahelo diso tafahoatra sy tezitra isika. Zany ny zavatra mitranga ry havana. Lasa miova hevitra isika, lasa miova lalana isika ary lasa miova olona rahana sy tohanana. Sika tsy resaka politika tsika fa ny resahantsika an'io dia ny amin'ny fiainantsika ny amin'ny fiarahamonina ny tokantrano aty am-piangonana zany tokoa ny fiainantsika fa na izao na ianao na isika dia tahaka an'izany daholo. Fa fianarana lehibe no omen'ny Tompo atsika eto ry havako fa mitana ny tenin'ny Tompo na dia malahelo aza ny mpianany na dia misy ara ny fangiry firin'ny mpiana isika koa tokony mba hanahaka ny Tompo na misy ara ny alahelo sy ny fahadisom-panantenana ry havako. Jesosy ngefa niteny hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana. Jesosy ngefa niteny hoe miaraha ory amin'izay ory ary miaraha mitomany amin'izay mitomany. Tandra vady koditra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny alahelo ny fahadisom-panantenana mety hatramin'ny fahatezerana mihitsy fa tsy tokony ho sakana ireny ny Tompo eto ary tsy tokony ho excuse ivadiantsika amin'ny teny izay nataontsika indrindra fa teo anatrehan'Andriamanitra. Mitana ny tenin'ny Tompo izaho sy ianao koa na dia malahelo aza na dia malahelo ary ianao na malahelo ary ny namanao ny mpiara-mianatra aminao ny mpiara-miasa aminao ny mpiara-mivavaka aminao ny mpiaraka fikambanana aminao teboteboka telo ny asan'Andriamanitra tsy mahazo miato ry havako fa mazava ny afatra Jesosy nambara tamin'ny voankazo mamy teo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny ary isika tsy mba naman'izay mihemotra ninonina trangan-javatra amin'ny fiainana ry havana. Mitana ny tenin'ny foana amin'ny Tompo izaho sy ianao koa raha tena mahatsiaro isika fa zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia tokony hanahaka an'Andriamanitra mandrakariva isika amin'izany rehetrarehetra izany. Aladiny arisiva ry havako anio toany zany arisiva sy tranom-bakoka Efijekemy zany mirakitra ny tantarany Efijekemy ao ahitantsika ireo lohatsofina sotoavana kristianina ny iveloman'ny Efijekemy manitra ny fotoana maro ao. Mila toanantsika mbavaka ny tompon'andraikitra mila manohana amin'ny lafiny ara-bola sy ara-pitaovana sika fiangonana mba hijoroany zany arisiva izany na dia sahira na dia sika isa-piangonana sy eto amin'ny firenena na dia mandalo fotoan-tsarotra ara nisa tokantrano na eo ary zany rehetrarehetra mampisento zany ny asan'Andriamanitra tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy toy atsika mandrakariva fa izany no ohatra men'i Jesosy atsika eto hoe mitana ny tenin'ny Jesosy na dia malahelo ara ny mpianany na dia misy arany zavatsarotra. Ary izy manao hoe ary ianareo alahelo nefa ny alahelonareo ody fifaliana. Ny faharoa ry havako dia izao mitana ny tenin'ny Tompo ka mampody fifaliana ny alahelo. Mitana ny tenin'ny Jesosy ka mampody fifaliana ny alahelon'ny mpianatra
mitana ny teniny tompoandriamanitra ka mampody fifaliana ny alaheloko sy ny alahelonao ary ny alahelontsika rehetra zay rehetra mangejatsika. Tia ny tompo ambara amin'izany dia zao hoe misy fetrany ihany ary misy fiafarana ihany ny alahelo zay rehetra manavesatra ary mampahory antsika. Misy farany ihany zany ary mbola ho avy ny setrony dia ny fifaliana sy ny fahasambarany zany. Fa raha nambaran'i Jesosy eto ry havako dia karazam-pifaliana hafakely nambaran'i Jesosy fa ho setriny ilay alahelo ny mpianatra eto. Nambaran'i Jesosy tsara hoe tsy mitovy amin'ny fifaliana zao tontolo zao izy ny fifaliana zay omeko anareo. Ahoana moa ny fifaliana zao tontolo zao lazain'i Jesosy eto? Rehefa ho voasambotra Jesosy, hijaly Jesosy, ombony amin'ny hazo fijaliana Jesosy ka alevina alahelo sy andositra amin'ny mpianatra dia ho faly zao tontolo zao. Zany hoe ny eny zao tontolo zao zany dia ny faharatsiana, ny tsy fahombiazana, ny faharesena zany ny fifaliana zao tontolo zao. Asa ry havako, jereo any amin'ny fiarahamonina misy antsika eny, raha misy olona mandeha any amin'ny arabe iny ka manitsaka hoditra akondro izy, inona ny réflexe voalohan'ny olona rehefa mahita an'ireny? Mandeha mamonjy azy ve? Mitangorona ve? Maka mipoketrany ve? Mimeme ve? Sa mamonjy azy sy manarina azy? Mety isy ihany angamba ny manarina azy, fa ny fimehezana tsy maintsy mandeha foana iny. Indrindrindrindra fa raha olona somary mampime ilay ny anjera. Zany ny fifaliana zao tontolo zao zay ambaran'Andriamanitra fa tsy fifaliana kristianina zany. Ary tsy fifaliana tahaka an'izany no setriny ny alahelo ny mpino sy ny setriny ny alahelo ny mpianatra. Fa fifaliana tena hafa loatra ho Jesosy satria fifaliana noho ny amin'ny fanahy masina zay omeny Jesosy. Aika izany ny mitondra fifaliana ho antsika dia ny fiotsahan'ny fanahy masina amintsika ka isaorantsika an'Andriamanitra. Zany ny tena fifaliana. Dia alahady salama zao moa ny andro. Misy fotoana andray mandeha tory filazantsara tany amina fiangonana hafa any amin'iny tsy nanana lalam-pirenena faharoa iny. Rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa iny moa anao dia mandalo toerana mahafinaritra be dehibe. Misy ao ny fampiadiana kolaha, misy ao ny zavatra maro samihafa. Dia mijery eo tokoa ianao. Mijery ianao. Zary ianao raha mahita vehivavy fa lehilahy daholo no hitanao, sady la miorakoraka sy falifaly. Dia lasa ny saiko hoe tena izao tokoa ve no tena fifaliana. Ny olona mivavaka any am-piangonana ry zalahy mampady akolahy. Zany tokoa ve ny fifaliana? Fa satonany ihany ny fampiadiana kolaha be dia be ny zavatra ataon'ny olona. Heveriny ny fahitana fifaliana. Mampieritreritra zao tenin'Andriamanitra zao ry havako. Fa tena hafa ny fifalian'Andriamanitra fa fifaliana miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Ary zany fifaliana tarihan'ny fanahin'Andriamanitra zany no mampatsiaro antsika fa ho tanteraka sy lavorary io fifaliana io rehefa ho avy any amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy. Zany angeny natokan'i Jesosy ny teny tamin'ny mpianany eny amin'ny Jaona 4:7 manao hoe raha andeha aho dia ho avy indraiky handray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ilay fifalian'ny mpino zany. Ary ambarany fa ho fifalian'ireto mpianatra ireto dia ny fahatserovany fa mbola ho avy Jesosy. Amafany ranomaso Jesosy. Efa manomana plasy reserve ho azy ireo Jesosy ho vataniny any amin'ny fiainana mandrakizay. Dikan'izany dia zao hoe ny fialan'i Jesosy na dia nitondra lahelo aza dia ho fifaliana lehibe satria afaka efa natratava amin'ny Jesosy tanteraka reto mpianatra reto ka hiara-monina aminy mandrakizay. Fifaliana tsy misy toazony meny Jesosy, fanafodiny ny alahelo. Ary zany raha tonga hoe nambaran'i Jesosy amin'ny mpianany eny amin'ny 7:20 hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. I Jesosy zay mahafantatra antsika ry havako no manana ny fanafody fanesorana ny alahelo ao anatintsika ao dia ny finoanan'i Kristy zany. Kristy ilay mbola ho avy indray ho antsika any amin'ny rahon'ny lanitra. Fa fifaliana hafakely no ampitain'i Kristy eto ry havana satria rehefa any amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy eny amin'ny seza fiandrianana io Jesosy eto dia zao tena azo antoka ny valim-bavaka. Zao zany azo antoka ny valim-bavaka rehefa mino anao.
fa rehefa tonga any amin'ny raha ho lanitra Jesosy izy mantsy mpianany eto dia tena azo antoka zato isan-jato ny valim-bavaka omeny ny mpianany. Ary zay no naporosiany Jesosy azy hoe na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ho azonareo zany satria izaho efa akaiky ny ray, izaho efa misolo vavanareo anatrehan'ny ray. Ry avako malalo amin'ny tompo, zany fifaliana izany, le fifaliana tsy azo esorina ho Jesosy eo, le fifaliana makany amin'ny mandrakizay sy toerana any amin'ny mandrakizay. Ry avako malalo amin'ny tompo, tsy te-hampanangatanana anao anio hoe izany tena malahelo zao, izany tena sahirana izao, izany tena misento zao, na amin'ny fiainatokantrano na amin'ny asa fivelomany, indrindra fa mifanompoana ty am-piangonana, izany misento, izany malahelo, izany diso fanantenana, izany kivy, izany mamoy fo, izany sahirana. Fa samy manana ny antony alahelony, samy manana ny antony fahasaranany, samy manana ny antony mampanazy. Fa ny ombona tsika rehetra dia tahaka ny mpianatra ko tsika ry avako, samy malahelo sy votona alahelo tsika rehetrarehetra. Ny afatry ny tompo anao ry avako dia izao, na manjompona sy manjavozavo ara ny faravody lanitra ny fiainanao, na tsy toa tazanao ary zay endriky ny fahazavana sy ny lalakivoahana amin'ny alahelo sy ny fahasayananao dia izao, aza kivy, aza mamoy fo, fa tsy mivadika amin'ny teny no anao Andriamanitra. Fa rehefa ny teny izy hoe aza matahotra fa indra momba anao mandrakariva, ambara-patogany fataperany zao tontolo zao, dia ombanao izy. Na marary ianao na salama, na sahirana raboly ianao na manana, na milamina ny fiainatokantrano na sanatsitsia, na inona zay mety ezaka tratranao kanefa tsy mety tratranao, aza kivy amin'izany. Fa tsy mivadika amin'ny teny ny Tompoandriamanitra, na eo ara ny fahasarananao, na eo ara ny alahelonao, tsy mivadika aminao izy fa momba anao mandrakariva. Fa ianao kosa tiany mba hanao tahaka ny Timoty zanak'i Paoly ampanahy ianao. Ary amin'ny Timoty 2:4 ka ny 5 manao hoe fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta amin'ny fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanteraho ny fanomponao. Rehefa malahelo zany tsy ampy fotsiny ny misentosento, tsy ampy fotsiny ny indrisy sy ny indri, tsy ampy fotsiny zany, fa mila rahana asa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, mijoroa amin'ny fahamarinana mandrakariva, na dia marara manao ny tsy marina rehefa tratrany sarotra. Ataovy ny asan'ny evanjelista, ompitory ny filazantsara any am-piasana, any am-pianarana, indrindra fa ty anivon'ny fiangonana zay andraikitra nomeny tompo antsika. Fa indrindra miareta amin'ny fahoriana, aza mitsoka an'Andriamanitra noho ny fahoriana, aza mitsoka ny ankohonana noho ny fahoriana sy ny alahelo, aza mitsoka ny zara fanompona men'Andriamanitra anao noho ny sentosento sy ny alahelo. Fa meteza tahaka ny Kristy, tsy mivadika hatramin'ny farafofonainy. Ary zany lazainy Jaona angeo an'ny kristianina enjehana any amin'ny bokin'ny Apokalipsy, aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Zany mahazo amboary zany ry havana amin'ny lalao ara-pahatanjahantena. Rehefa aveo moa tsika nolotra amboara ho an'ny mpifaninana tao anatin'ny herinandro ny fonona sy ny fianakaviana. Fa tena zava-dehibe zany mibata ny amboary tompon-daka zany. Fa mba tianao ve ry havana ny ho tompon-daka any amin'ny fanjakan'ny lanitra, andray ny satroboninahitry ny fiainana, lay marika goavana zay omen'Andriamanitra ny mpino, aza mivadika amin'ny teninao, aza mivadika amin'ny fanekenao, na inona trangan-javatra zay mitrango amin'ny fiainanao. Fa mazava ny tenin'i Jesosy, fa zay mangataka dia omeny. Dondomo Jesosy, mangata amin'ny tompo mba ho ampaherezy ianao amin'ny fahoriana sy ny alahelo, mangata amin'ny tompo mba ho ampaherezy ianao mba azahoanao mitozo hatrany amin'ny zara fanompona zay napetrako ny tompo aminao. Satria amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny tranga rehetra eo amin'ny fiainanao tsy mivadika aminao Andriamanitra, fa eo anilanao izy. Na ny an-trano anao, na ambony farafarany tsy fahasalamany ianao, na atao am-piangonana anao kanefa mety manana zay mety mampalahelo sy mahakarary ianao, tsy mivadika aminao Andriamanitra. Fa ianao koa dia tian'Andriamanitra ho tahaka azy, ho mahatoky
ary mitana ny teninao hatramin'ny farany dia mahere zary avako fa zao teny nataony Jesosy ho amin'ny mpianany zao tena ho anao ho antsika tokoa fa ny alahelo-nareo dia ody fifaliana. Man'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahiny Jesosy amintsika rehetra ampahery antsika ao anatin'ny alahelo ary ampahery antsika amin'ny asa sy adiditsika koa fa izany ny tena fifaliana ho an'ny Tompo ary fifaliana ho antsika ihany koa. Amen. Mbola iaraka ivavaka isika Tompoko. Tompo, misaotra anao zahay raha mbola nomenao ny teninao, raha mbola nampafantarinao anay ny sitraponao, mbola nomenao anjara zahay tamin'ny sakafom-panahiny io, dia ankehitriny zahay Tompo mangataka aminao ny amin'ny fampaherezanao, ny ampaherezanao anay amin'ny fahoriana rehetra izay mianjady aminay amin'izao. Tsy misy miafina aminao Tompo ny zavatra iainanay, ny isam-batan'olona, ny isa-tokantrano. Ianao anie ampahery hatrany ary ampijoro anay amin'ny adidy rehetra izay iandraiketanay, ampijoro anay hatrany amin'ny maha-kristiana anay ka hijoro amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Mitondra-bavaka ihany koa izahay ankehitriny ho an'ny firenenay. Tsy misy miafina aminao ihany koa Tompo ny zavatra misy eto amin'ity Madagasikara malalanay ity. Entinay ambavaka sy apetraka eo am-pelatananao ny toe-karen'ny firenenay, ny mpitondranay, ary ihany koa ny fijoroan'ny kristiana eto amin'ny firenenay. Ianao Tompo efa nilaza fa sambatra amin'ny firenena izay manana anao Andriamanitra, dia engane Tompo mba ho tanteraka tokoa ilay teny hoe Madagasikara ny Kristy. Dia entinay ambavaka ihany koa ny fiangonana rehetra mijoro eto amin'ity firenena ity sy maneran-tany, ary indrindra ny fiangonana FJKM sy ny fitandremanay. Entinay ambavaka aminao ny tanjona izay efa nitendrenao hiandraikitra an'ity fiangonana ity, hitandrina an'ity fiangonana ity, miohery sy fahasalamana izy ary indrindra herin-tsaina mba ahaizany mba ahafahany mitondra an'ity fiangonanao ity. Ianao izay efa mifidy azy no aoka n'olo-tsaina azy, dia entinay mibavaka aminao koa ireo izay rehetra marary, ny any an-tokantrano rehetra izay tsy afaka manatrika izao fitaovam-bavahana izao noho ny aretina samihafa. Ianao anie no hanasitrana azy ireny, ianao ny rahanao latsaka tamin'ny hazo fijaliana no aoka hanasitrana azy, fa raha ianao no miteny dia ho sitrana tokoa izy ireny. Dia ampaherezo ary zahay Tompo mba ho fifaliana tokoa ny fahorianay amin'izao, satria ianao efa niteny fa eto amin'izao tontolo izao nitondranareo fahoriana, fa ianao efa nandresy izao tontolo izao. Dia misaotra Tompo noho izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eto amin'ny fanatanterahana ny asa volombelona isika, koa magataka ny iray aman-drem-pitandrina hanatanteraka izany.
ny asa vavolombelona riavana zay ifampizarantsika amin'ity anio ity dia ny indrindra nikasika ny herinandro ny finoana sy ny fianakaviana izany. Mizara roa izany. Ny voalohany aloha dia hofitinina amintsika ny zavatra nitranga tao anatin'izay herinandro mifarana an'io izay. Ary ny faharoa kosa dia ho aseho amintsika eto ireo izay nandray anjara tamin'ny fananana ka nahazo fanomezana tao anatin'izany herinandro izany. Ny lohahevitra moa ry havana tamin'izao herinandro ny finoana sy ny fianakaviana izao dia mba tonga ny isa-tokantrano ary tsy aro fa ho azy ireo koa ny tenin'i Jesosy manao hoe ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Izay ny tanjony dia samy mandinika daholo ny tokantrano tsirairay avy. Tafapaka tany amin'ny tokantranontsika tokoa ve izany tenin'Andriamanitra izany hoe Kristy sy ny fiadanany tokoa ve tonga ao amin'ny tokantranontsika fa izay ny tanjontsika tao anatin'izany. Tao izany nikasika ny amin'ny mpivady mba tonga ny tokantranon'izy ireo ho maro toerana tsara ka hiazonany hatramin'ny farany ny fanekena izay nateo teo anatreha'Andriamanitra satria ny Andriamanitra ivavahantsika ny Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teniny. Teo ihany koa ny amin'ny fanabeazana ny ray aman-dreny hahay mitia sy manabe ny zanany ao amin'ny tompo. Tena zava-dehibe mantsy izany ry havana. Fa ireny taranaka nomen'Andriamanitra antsika ireny dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ireny kanefa fanomezana mitaky adidy ka ny adiditsika dia ny mitaiza sy manabe azy ireny indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy ho tafita nefa izany raha tsy ho modely isika ray aman-dreny. Raha zavatra tsy vitanao ry havako aza mpanaovana ny zanakao, aza ny raha anazy. Izany ny fitaizana sy fanabeazana faran'izay mahomby indrindra. Ka raha miteny amin'ny zanakao ianao hoe mba nanaka mianatra sekoly alahady dia ny tena tsara izany dia hoe andao isika anaka hianatra sekoly alahady. I dada sy neny mihitsy no modely ho an'ny zanaka. Fa ny zanaka indrindra ihany koa anefa dia tokony hahalala fa tena sarobidy izy ireo. Taranaky ny fitahian'Andriamanitra izy ireo ka tokony hanaka ny loharan'ny poirany. Izany loharan'ny poirany Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra modely. Tokony hanaka ny Jesosy Kristy. Hoe inona nataon'i Jesosy tamin'ny andron'ny fahatanorana? Manahoana Jesosy? Ahoana ny fifikiran'i Jesosy amin'ny rainy? Ahoana ny fanahafany azy? Fa tokony hanahaka ny Kristy isika izay nanahaka an'Andriamanitra tamin'ny fahamasinana, tamin'ny fahadiovana ary tamin'ny fahamarinana. Fa tsy vitan'izany fa tokony hay hanaja sy hakatahaka ireo ray aman-dreny isika fa ny azo ny vaniko lakana ny tanina ny reniny tsara izao sy anao matotonga sala amin'izao na lavabe azy na be feo azy na manam-pahaizana ara dia teo ny ray aman-dreny ny taiza sy nanabe dia tena adiditsika ny manaja sy mivavaka ho an'ireny ray aman-drenintsika ireny. Fa ny farany ry havana kanefa tsy ny kely indrindra dia ny fanomanana ny tanora mba tsy hanao akitsapatsapa amin'ny fanambadiana na hanao fanambadiana tery vai manta fa mba hiomana tsara vao miarika an'izany fanambadiana izany fa tsy arovany fa ny tena zava-dehibe ary ny fiomanana amin'ny fanambadiana dia ny fahadiovam-pitondran-tena aloha ny voalohany indrindra. Izany ny tena zava-dehibe indrindra. Ny faharoa ny fiainana ny fitiavana tena izy avy amin'ny Kristy ka mitsinjo ny hafa ilay tiana mandrakariva. Ny fahatelo dia ny fanaovana zava-dehibe ny resaka finoana satria ny tokantrano misy an'i Kristy izany ihany ny tokantrano milamina sy maharitra. Ary ny farany dia ny fitandremana amin'ny fitondran-tena fa indrindra amin'ny fifehezana izay teny rehetra alokon'ny vava. Izay ambara tokony tanterahana ary tsy handratra aniny indrindra. Izay tokony ambara ihany no ambara fa izay tsy tokony ambara dia tsy ambara satria hoy ny fitenitsika hoe ny tokantrano tsy ahaka. Dia ny fiadanan'i Kristy tokoa ny aravako omba antsika rehetra ka na isika izay tonga na isika izay mbola tsy tonga tamin'ity andiany voalohany ity fa ho avy amin'ny andiany faharoa mba hanjaka tokoa amin'ny tokantranontsika ny fiadanan'i Kristy. Raha ekenareo izany ry havana mba sy hotehaka mihitsy marika izany aloha.
dia miraha soa sy mivavaka ho atsikisa tokantrano ry havako. Ny faharoa araka ny fanambara teo a dia misy ireo avatsika izay sampionany any tao anatin'ny maro izay tonga tao anatin'ireny herinandro ny fonona sy fianakaviany ireny nisy izay karazana lalao tsotra izay natao a dia izy ireo no atao hoe nahazo ny fanomezana tamin'izany a dia angatahako ny barao namako izany mba anonona ny anaran'izy ireo dia rehefa voatonony zareo dia mba hijoro aty izy teny izay ataon'ny mpitandrina dia ho atolotra azy ireo ny fanomezana rehefa avy eo. Ho an'ny sokajy mpivady a Andriamatora Kotonandrianina Tantely a sy Rahely Arsoa lalaina vadiny. Tononona daholo ny anarany aloha dia mandroso aty izy zany zay vao atolotra le zavatra. Tonona daholo ny anarany. Tonona daholo ny anarany zareo. Ho an'ny sokajy ray aman-dreny a ny ray tompoko dia Andriamatora Manitra Thierry ary ny reny dia Ramatoa Zanajoelina Isabelle. Ho an'ny zanaka kosa dia Ramatoa Rakotomalala Ginette. Ary ho an'ny tanora dia Rajaonarivelo Entso Fija. Santionany ihany ireo ry havako fa za mino fa ho atsika marobe izay nanatrika teo dia naharay soamatsara izay tena nampitaina tamintsika mba hisian'izany fiadanana izany na ho an'ny mpivady zany ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny zanaka fa indrindra ny tanora izay hiomana amin'ny fanambadiana marika ihany no aseho ankehitriny ho fakasana azy ireo fa ny tompoandriamanitra anie omba ny isa-tokantrano omba ny mpivady sy mpifankaty rehetra omba ny dada omba ny neny omba nareo zanaka ary omba nareo tanora rehetra izay miomana hiatrika izany fanambadiana izany. Iara-mitsangany ianareo andeha isika andreny tenin'ny tompo manao hoe ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity ho toavin'ny tompo amin'ny tokantranontsika rehetra anie izany indrindra fa amin'ny tokantranonareo enina mianadahy mianaka. Mivavaka isika. Tompo Jesoa misaotra anao indrindra izahay fa afaka nanjoy anao teo amin'ny fiainanay indrindra fa zao herinandro ny fianakaviana sy ny finoana izao. Izany herinandro izany tompo no faranana amin'izao anio izao fa ny fanirinay kosa ilay fiadanana izay notononona tamin'ny isa-tokantrano sy isam-batan'olona anie ny fanahy masina nitahiry izany aty anatinay aretan'izany fiadanana izany eo amin'ny fiainanay ka amin'ny fiadanana miarahanay manome voninahitra anao ao-tokantrano amin'ny fiadanana miarahanay manome voninahitra anao amin'ny fakatiavan'ny mpifankaty amin'ny fiadanana miarahan'ny ray aman-dreny sy zanaka maneho ny voninahitra ao amin'izany fiadanana izany no iarahan'ny tanora rehetra ihany koa manome voninahitra anao iomanany amin'ny fanambadiana koran'olotra ny fanomezana ho an'ireto mpanomponao reto tompo izay ankehitriny dia anao mihitsy ny mbola ampatsiaro ny fitiavanao ny fiangonanao ary ny fiadananao aminay tsirairay avy dia amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Afaka mipetraka ianareo rehetra ry havako dia reto barao namako nanolotra ny fanomezana ho azy ireo dia miraso anareo mandrakariva tahin'ny tompo mbola afaka mitehaka foantsika ry havako. Raha soa anareo eny mianaka ry havana tahin'ny tompo afaka mamonjy toerana ianareo dia ho an'Andriamanitra eny haniavana ny voninahitra fa izany fiadanana izany tokoa no hanapaka ny fotsika rehetra na isika tao tranon'Andriamanitra izany indrindra fa ianareo any tokantrano. Amen. Mialohan'ny hanoloran'ny iray aman-dreny mitandrina ny hafatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira fa 930 sy 300 ny 1 sy 2.
raisaonao ry avako ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka kaokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoko izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Petraka ianareo riva afaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.